Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluja. Eo amin'ny fifaliana lehibe anay lasana baka malala no iarona amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe ny tenako miaona aminao eto androany ary dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tratrano eto dia fiadanan'ny tompo eo amintsika rehetrarehetra. Miarabanao raha androany anao vao tonga miaraka aminay eto raha voalohany anao tonga eto dia arabaina ianao tonga soa. Falibe zay miarabanao, falibe zay mahita anao tonga eto ary dia manasa anao hatratra amin'ny farany ary teteny aminao koa hoe tsy kisendrasendra mihitsy akory izao ahatongavanao eto izao. Fa za dia resy lahatra foana isan'androany fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany raha roto ny fotoana mbola ahafahanao mihaino ny tenin'Andriamanitra androany. Olona iray anankiray sao ity ny anjo farany ka tadidio fa isaky ny misy tenin'Andriamanitra mandalo eo anoloanao dia Andriamanitra te hiresaka aminao zay. Andriamanitra te hibisibisika aminao zay amin'ny alalan'ny mpanompony ka dia maharetatra amin'ny farany adiny iray sasany hoe raha antsika eto dia mino fa tsy adiny iray sasany hoe fotoana very fotsiny fa ampitombo ny finoanao ampahery anao ampitraka anao raha mitanozondrika ianao. Tahian Jesosy tsika rehetrarehetra. Raha vainao manokana koa izay tsika efa paketo ranabavintsika razana soa Sylvie niditra voalohany teto androany ka ny isika moa izay mandray izay tafiditra voalohany dia mena tsodrano mahafinaritra be. Alleluia. Ka raha razana soa Sylvie nanareo any Koweït, Arabia Saoudite, any Chine, any Madagasikara, any Oman dia mahazo misitraka amin'ity tsodrano ity daholo eo amin'ny boky ny fotoamanina. Boky ny fotoamanina toko fahatelo andininy faharaiky amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo no ovakiko amintsika no tsodrano anareo amin'ity androany ity. Anabavy Sylvie, ity ny tsodranonao
fitomanina fahatelo andiny faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo izay mivaky toy izao amin'n'anatsosy manao hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo eny fa na dia mampahory azy izy dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrapony fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona tsy manary anao Andriamanitra ranabavy a mahay rezatra ny hatrany a dia tahin'ny tompo a razana Sylvie tsy hanary anao Andriamanitra ninona mety lalovanao tsy fantatro izay lalovanao fa zao fotsiny ny tokomeko anao tsy harian'Andriamanitra izany ianao mahay reza dia tahin'i Jesosy halleloia manarakaraka ny razana Sylvie avy any Koety a dia nanarakaraka azy tao a razana Monika Koety Rodine Marie Koety Sylna Rosemina France Soameva France Marie-Jo États-Unis Aimé Manambotso France Angela Avelo Oman Akikolonga France Todo Jesosy mandrakizay Allemagne Erika Rak France Miry Arandre Malala Madagasikara Jesosy Noel Koety Artisanat de Madagascar France Loblitina France Kodanela Belgique Lantonirina Liban Asany Apôstôly Madagasikara Zamina Kamaradin'i Jesosy France Mampionina France tahin'i Jesosy ihany koa Miaina Mahitsy Italia Jesosy Mpandresy Madagasikara Teny Arakotoary Zaka France Rantarina Marie Charline Madagasikara Kadaka Malala France Lantonirina evanteneniko teo Ajasika Patitsy France Fabiola Zanakandapa Koety tonga soa Mami Koety tonga soa daholo tsika mianakavy ary dia maleta hatramin'ny farany a dia matoky sy mihina fa tena ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaolotsika hivavaka andaolotsika hivavaka metraka nyity fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra ka androany a nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana dia ranabavintsika Miria Randriamalala any Madagasikara izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana ka andao aloha tsika hivavaka dia miverina tsika rehefa tahiny tompoko Koda Leonia Koety Ranolso Olga Koety ihany koa Miria Randriamalala anao ny fitenenana ndao ary Satrika indrindra pastora na ny fitenenana tahin'i Jesosy pastora mianakavy dia tahin'i Jesosy tsika rehetra hiary hivavaka ary tsika Jesosy malalo satra betsaka anao izay Jesosy fa mbola nahavitana makivaky ny tontolo andro indray izay androany mankasitraka satria mbola nomenao hery sy tanjaka izay androany nomenao fahasalamana mbola mivelominao izay Jesosy androany naovanao tamin'ny zana-tsim-pikena rehefa ny satana rehetrarehetra dia mbola tafavory eto indray izay tsirairay avy hainy teninao hidera araka laza ny anaranao Jesosy io dia androany Jesosy io raha hiainao an'izany teninao izany izay tsirairay avy androany dia mangataka ny famindramponao izay Jesosy io mamindrafo amin'ny era ny zavatra tsy nety nataonay androany mangatahako ilay ranao masina ilay ranao mahery hanadio anay hanadio fahotanay ka ilay ranao handrakitra anay hatrany an-tampinoka hatrany am-paladianay androany dia handevina sy hanadio izay mety fampetipetenana rehetra handevina ny tsy fantaterahana rehetra ny falitoana rehetra Jesosy io angatahaka ihany koa Jesosy io ilay ranao mahery izany ranao masina sy mahagaga izany nao ka handrakitra ny fitaovana rehetrarehetra izay ampiasaina eto indrindra fa ny koneksiona ny tsirairay avy Jesosy malalo nao ka izany ranao masina izany handrakitra ilay koneksiona mba tsy ho tapatapaka teo ka ny teninao izay horenesinay eto Jesosy malala mba ho tonga fiainana ho anay tsy henoina fotsiny ihany Jesosy malala fa tena hiraikitra ao am-ponay ary ihany koa mba hitondra fampiherezana ho anay tsirairay avy dia taio koa ny mpanomponao izay hitondra ny teny eto Jesosy androany io dia voninahitra dia ho anao irery ihany amin'ny anaranao Jesosy malala ny anaovako an'izany vavaka izany halleloia amen halleloia mankasitraka indrindra amin'ny ranabavintsika ny riakelitsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra vavaka izay nentin'izay androany Jesosy hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany miry halleloia ataontsika no hira anankiray halleloia ataontsika aloha ty hira ity milohan'ny hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay herenesintsika eto moa dia irahantsika amin'ny ranabavintsika Kodanela avy any Belzika izy nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany fa mialohan'izay andaoloantsika hihaino hira dia ifampahirentsika ity hira ity dia avy tsika hihaino tenin'Andriamanitra mahafinaritra
Mbotsilidaka hoe tonga soa Marina Tiana Canada izy koa mbola tsy voarapa koa haingo herinandrenasolo France tonga soa ame manambotsiko narabeko teo a makasitraka anareo koa makasitraka an'zareo mpandray anjara mampahery azy a izany nareo ataontsika teritia de teny aminao hoe tsara antoka ny fiainantsika ao amin'i Jesosy nao ataontsika zaniry zany hoe tsara antoka halleloia andonina Suzelle Suisse tonga soa ataontsika zaniry zany a fa tena tsara antoka tokoa ny fiainantsika ao amin'i Jesosy de mahereza ary ianao tahiny tompontsika Simanda, Nayana, Ramule.
Halleloia, mahafinaritra be mihitsy zany iry zany a. Tsara ingerava za miaraka amin'Andriamanitra zany hoe tena tsara antoka, tena hoe assuré, tena torisika, tena mahafinaritra ny fiarahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa miaraka amintsika tsy hoe miara-mandeha fotsiny fa tena miantoka ny momba antsika. Ary ao amin'ny baiboly Andriamanitra dia tena misy fotoana Andriamanitra tena hoe izay mihitsy ny soramandry naneky Andriamanitra hiantoka ny zanak'Israely. Nanaiky mihitsy zany Andriamanitra hoe etoako ny momba anareo a. Halleloia. Rehefa mandeha tsika, ohatra hoe ny fiarakodiantsika, ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika mila assurance daholo. Anisan'izany ny fiarakodiantsika. Ary raha tsy assuré ny tomobilintsika dia tsika ny voasazy. Ohatran'ny hoe tokony tsy voasazy izany fa rehefa tsisy assurance dia izany miantoka. Fa tsy manaiky an'izany ny fanjakana. Mila assurena ny fiarakodianao, mila assurena ny tranonao. Fa raha may dia tsy ianao no miantoka. Izany hoe ilay zavatra ataonao izany a, hiantohana ahasoa ny fiainanao daholo dia mila assurena reny, misy assurance reny ordinateur, téléphone antsika na ny fiainantsika ary dia misy ny atao hoe assurance vie. Fa ny zavatra tena tiako tenenao na dia manana ny atao hoe assurance vie ary tsika, reny tsy manakana antsika, tsy ho inona, tsy manakana antsika tsy ho faty. Azonareo maty foana ihany tsika na manana assurance vie ary. Fa ny miaraka amin'Andriamanitra, izany fiainana assurén'Andriamanitra zany, tsara antoka zany, tena eo an-tanana ianao tsisy makitika anao. Za mahatsapa ry havana, jorovavimbelona aminareo a. Za eo amin'ny fiainako fiainako eto an-dafy eto dia zao. Za manana assurance hafa kely. Za koa manana contrat na assurance ohatr'izao. Za tsy mila mandoa assurance na tomobile. Tsy hoe mandoa assurance na tomobile tsirairay zany za. Fa za efa manana contrat amin'ny compagnie d'assurance izay rahako miasa. Zahako mihitsy ny assuré. Dia izay tomobile hidirako sy entiko dia tsy mila misy assurance. Fa matoa izay tomobile izany no mipetraka eo amin'ny fipetrahana dia io tomobile io assuré ho azy io. Na tomobile ny razana Monika ary izany ny entiko. Ka hoe tsisy assurance na tomobile tiana Rakotoarizaka izy tsy ilaina mandoa assurance nareo raha vao ny tomobile nareo ny entiko. Satria za mihitsy ilay mpa-assuré. Dia ilay tomobile nareo izay entiko, raha maninona dia assuré ho azy na tsy nandoa assurance ary nareo, satria zahako ny eo amin'ny fitondrana azy. Tiako be izay contrat-ko izay na makaiza n'aiza alehako rehefa mitondra fiarakodia fotsiny aho dia satria zahako assurance ny olona professionnel ihany no mahazo an'izay toa tsy ny olona rehetra. Rehefa hoe professionnel ianao amin'ny asa resaka fiarakodia dia za zany a niza na tomobile ratsy entiko na tomobile tsara ny entiko, ary vao tomobile ny entiko ka na mandeha 2 metatra raha dia simba dia tonga ny assurance mikarakara an'io. Tomobile zany rehefa ilay ohatry ny mitady ho hafahafa ireny dia asevo entiko dia tonga dia vao iny no manome ka zahako mitondra azy dia assuré ilay izy. Dia sambatra be mihitsy aho manana an'izay contrat izay, sambatra be mihitsy aho manana an'izay condition izay, miaina amin'izay condition izay. Fa izao ry havana ny tena zavatra tena tsapako. Sambatra be izany ny tomobile izay entiko, sambatra be izany ny tomobile izay hidirako. Ana tomobile mipetraka ery tsisy miraharaha ery ary ka izany miditra eo dia raha misy vaky tampoka amin'ny fitaratra io na misy simba tampoka io dia assuré satria za no mipetraka eo. Dia mieritreritra an'Andriamanitra ry havana. Dia izay Jehovah tsy ampy anahy izany.
tsy ampy anazy zay, hitako mbola tsy ampy zany. Betsaka ny olona miteny anahy tena mahafinaritra zany izay zavatra inona ny teninareo zany rehefa lasa professionnel amin'ny resaka fiarakodia nareo dia afaka manana zany contrat zany, tsy ny olona rehetra ny afaka manana. Raha olon-tsotra tsy afaka manana zany a. Raha olon-tsotra ianao dia ny tomobilinao iny ihany no assurenao, tomobilina iray. Fa ny anahy zany a, na ho an'ny Belzika ahaka tomobile, na ho an'ny Allemagne na ho any aninona, dia za vao hidirako ny fiarakodia miditra eo dia assure za. Fa za tena natsapa hoe za Andriamanitra no ny amiko zany dia assure ireo zavatra izao. Fa ny andro eny fiainako vao hidiran'i Jesosy, halleloia, ty fiainako efa tsisy samy antoka itsika reto tsisy samy antoka. Andao nge tsika ohatra hoe andeha ao amin'ny assurance, hanao assurance vie, anontaniana daholo aloha momba anao, ianao nga misy aretina mitaiza, za aloha misy tension, dia za misy diabeta, dia efa misalasala ny assurance hiantoka anao. Andany vola be ianao ty, ho be vola ho lany ianao ty, tena olona efa tena tatahiana fotsiny a. Fa ny tena tian'ny assurance ny miantoka an'ireny olona mbola en forme tsara reny. Itsika reto zany zao mbola hidiana hevitra raha ho any amin'ireny compagnie d'assurance ireny mba etoy ny fiainako e. Fa Jesosy indray fiainana efa tsy zarizaritsika ity, tena nanaiky Andriamanitra ravina, tena etoako ny momba anao, etoako ianao e, halleloia. Mahafinaritra Andriamanitra. Dia ampahiranao andro any andao tsika, mety misy aminareo tokoa tsiritra le zavatra teneniko teo, mahafinaritra le contrat-ako zay, fa tena marina isika reto mbola afaka no tsara lavitra ampidirao amin'ny fiainanao Jesosy. Fa vao miditra ao amin'ny fiainanao Jesosy, ianao efa tsisy assure intsony ny fiainanao, tsisy inona tenainy, tonga dia araka ila teo hoe tsara antoka, halleloia, tsara antoka ny fiainanao. Iny tompontsika rehetrarehetra, eno tenin'Andriamanitra tsika, atao mpandrosoantsika ny anababitsika izy mbola tsy voarabako teo. Ama Koety tonga soa, Razana soa Sylvie moa efa nanabako teo. Ando Andry France tonga soa, ndry marina mihitsy zany, marina mihitsy ny tenin'ny lehilahy. Nory Malala CN, faly be aho mahita Nory Malala CN, elaela Nory Malala CN, tsy hita teto any Madagasikara moa misy azy. Ndao mba hirary soa anazy tsika, ndao mba androany anniversaire an'i Zokitody, halleloia. Andao tsika mba hirary soa an'i Zokitody. Zokitody dia izy koa moa tao amin'ny anniversaire tao androany. Raha eto na i Zokitody andao tsika mety teny mamy filalitsoa an'i Zokitody fa anniversaire ny androany. Dia tahiny tompo be Zokitody dia hifamatra amin'ny andro mpiainanao any amin'ny fiadanan'Andriamanitra mihinanao. Zay no ela lava ny fanentanana. Andao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izay ho voninahitran'Andriamanitra. Kodanela avy hatrany dia mihinanao ny fitenenana. Ao aorian'ny toritenin'ny Kodanela dia miverindreto ny tenako mamela belatra ny toriteny. Tahiny tompo ary Kodanela mihinanao ary izay hanao ny fitenenana. Fetan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy, fetan'ny tompo ho amin'ny paster izy menakavy. Dia mbola raisiko fahasoavana aminazy fifaliana ry havana mizara ten'Andriamanitra eto amintsika. Ary ny ten'Andriamanitra izay hozaraiko eto amintsika jerentsika ao amin'ny Jaona 4:4-7 ka hatramin'ny 5:10. Jaona 4:4-7 ka hatramin'ny 5:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, soramanitra eny ambony, ny nankanesan'ny Jesosy tany Galilea indray sy ny resaka nataony tamin'ilay vehivavy Samaritana. Halleluia. Jesosy namarika nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola ngedahita indray, fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angedahita mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia oloarany bibiko ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Halleluia, amen. Izay ny zariava malala tena be dia be tokoa ny olombelona mbola mitady zavatra mahafa-po, ary tsy mety hafa-po mihitsy ny olo raha mbola
eto amin'izao tontolo izao ity. Tena izay mihitsy ny rivotra izay mitsoaka ao amin'izao tontolo izao, ry havana. Hiaingantsika eto amin'izao tontolo izao izany, mitady zavatra mahafa-po ary tsy mety afa-po mihitsy ny fiaina. Ataoko ohatra hoe misy olona efa manambady viavy tsara tarehy, manana lehilahy vady tsara tarehy dia mbola mitady hafa foana dia tsy mety afa-po mihitsy amin'ny vady izay vao an-tranony ao. Ary be dia be koa ny olona efa manan-karena, manam-bola, efa manana trano sy tany, manana villa mahafinaritra dia tsy mety afa-po mihitsy fa mbola mitady hafa foana. Dia aiza hitako izao, aiza hitako izao, ary miaraka amin'ny ao mbola manararaotra koa, fanararaotana dia miaraka amin'ny ao na dia efa manam-bola aza. Dia tsy mety afa-po mihitsy satria izay ilay fiainana ara-nofo eto amin'izao tontolo izao. Tsy mety afa-po amin'izay zavatra eo am-pelantanany dia mbola mitady foana araka teny izay hitantsika ao amin'ny ampitorin-teny ao. Rahantsika mamaly ampitorin-teny 5:5, izay tia vola tsy tia hivoky vola, ary izay fatra mpity harena be tsy ety hivoky mpitomboky harena fahazava-pona foana ozy izay. Amen. Izay tena izay mihitsy ilay fiainana eto amin'izao tontolo izao ity. Tsy mety afa-po mihitsy ny olona ary mbola mitady fafinaretana marobe, mitady zavatra azahoana fafinaretana, zavatra azahoana fafampoa. Dia misy mandeha ataoko ohatra mandeha any boîte de nuit any, mandeha any amin'ny la plage any, manao tour du monde, mandeha any amin'ny restaurant, mitady izany fafinaretana foana, mitady izany fafinaretana. Nefa tahaka ny rano izay nomeny vehivavy Samaritan'i Jesosy io, milaza hoe ity rano izay omeno ahy ity dia mbola ngetaeta indray, fa na izy ozy misotro rano izay omeko azy fa tsy ngetaeta mandrakizay ozy. Amen. Fa amin'i Jesosy Kristy ozy ny loharano mibobika azahoana ny fiainana mandrakizay. Amen. Fa izany ten'Andriamanitra fo izay zaraiko amintsika izany, fa be dia be ny olona mitady fanasitranana, mitady fafampoa, mitady fifaliana, mitady fahasambarana, ary mety any mandeha any misotrosotro any mitady izany fafampoa izany, kanefa mety ho azony izany fafinaretana izany, fa fafinaretana mandalo ihany izany ary havana, fa tsy fafinaretana mandrakizay. Androany n'inona zavatra mampangetaeta anao ary tadevinao fa ao amin'ny Jesosy Kristy to. Raha mbola tia hanana vady tsara tarehy ianao, raha mbola tia hanana vola ianao, tia hitady vola, fa amin'ny Jesosy Kristy Tompo ilay loharano velo miboboka ao anatintsika, ary izy ny Tompo sy ny mpamonjy ny fiainanantsika izy, fa ary azahoantsika ny fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsika ry havana, raha tia ho afa-po, raha tia hita izany fafinaretana izany, fa amin'ny Jesosy Kristy Tompo no azahoantsika izany rehetrarehetra izany. Jerentsika ao amin'ny Asina Apôstôly ao, Asina Apôstôly 2:13 milaza manao hoe rehefa mibeboka ry rahalahy, misy fifaliana tsy misy toy izao atao anatin'izy ireo, hatramin'ny fananana sy fampizarana.
Amena. Izany tokoa ry havana. Rehefa ny biby kosa ireo rahalahy ireo, misy fifaliana tsy misy toy izao atao anatin'izy ireo, satria nanatona an'i Jesosy izy ireo mitady izany fifaliana sy fahafaham-po. Androany raha mitady izany fifaliana izany ianao, fa mankanesa an'i Jesosy ihany, fa izy irery ihany ny loharano loboika tsy mety ritra. Ao ahitantsika fifaliana, fahasambarana, ary azaho antsika ny izay rehetra ilain'ny fontsika, ary azaho antsika ny fanafampinoana, ary azaho antsika ny fiainana mandrakizay koa ao amin'i Jesosy irery ihany no azaho antsika fiainana mandrakizay tsy mety ritra, raha mbola mitady izany fafinaretana sy ny zavatra azaho antsika fahafaham-po ray havana, fa mankanesa amin'i Jesosy irery ihany, fa izy irery ihany ny mpamonjy sy ny fiainana antsika mandrakizay izy. Fa tapatra eto ny teny izay nozaraiko amintsika. Androany ianao raha tianao afa-po dia mandeha amin'i Jesosy irery ihany ry hava-malala, fa izay teny izay dia zaraiko amintsika dia hamoha eny amin'ny zato eny tsy manam-pahatam-perany ho an'ny rehetra izay nandray izany teny izany, ho an'izay rehetra izay nihaino izany teny izany, hamoha am-pontsika tsirairay avy tsy manam-pahatam-perana, mba mankasitraka antsika ny haino voninahitra ho an'Andriamanitra, mba hiadana ho antsika tsirairay avy. Amen. Tain'i Jesosy daholo. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao ranabaviko Daniela, Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ko Daniela dia mahereza amin'ny asan'ny tompo dia misaotra antsika rehetra koa mampahery azy andaontsika hisaotra azy amin'izany tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra manankiram-pahasoavana anie hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Fanatera amin'ny ankonanao. Vaovao niova tahin'i Jesosy eto France, kadaka France izay mbola tsy voarabaka ihany ny arabaiko sisa tahin'i Jesosy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra. John, filazantsara ny John toko faefatra andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 14 no nentin'ny ranabavintsika tamintsika teto androany. Halleluia. Vakizika amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe, Jesosy namalika anao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Izany hoe ilay rano sotroina io izany tsy mahafa-po io, vonjy tavanandro io, mahafaka etaeta androany io, farapitso angetaeta ihany. Ilay rano aiza io? Raha eo amin'ny vakitsika ny faraika ambin'ny folo dia io ilay rano amin'ny fahatsakana. Iresaka karazana rano anankiroa izany Jesosy eto. Ilay ranabavy ilay vavy Samaritany somary nieritreritra fa manana n'ilay rano tena izy. Dia Jesosy mody niteny sy mody nitsapa mba omeo amin'io dia tsy nomeny. Fa tsy fantany, fa tsy izy io. Tsy izy io. Ohatran'ny ianao izany manana ilay bonbon biscuit trondro tamin'ny andronay mbola kely misy ilay biscuit trondro izay. Dia tsy tena tsy dia tsara ilay biscuit trondro vita gasy izay izy. Dia vao kakerinao ilay biscuit trondro dia mafy be ilay izy kakerina. Dia vao tonga ambava dia ohatran'ny levony izay, ohatran'ny maledaleda. Izy rehefa hihinana biscuit trondro, izy nahatratra biscuit trondro ohatran'ilay. Ohatran'ny ianao izany manana biscuit trondro. Dia tamin'izany rehefa nalaza be 18 petit beurre, misy manga dia misy ihany, ireny tena tsara be ilay biscuit, misy ohatran'ny tsara tsiro be mihitsy. Dia ohatran'ny ianao izany manana ilay biscuit trondro dia ny olona iray manana 18 petit beurre
dia tsy menao le biscuit trondro izy ohatr'izay le izy fa mbola mihoatra lavitra noho izany ary tia izany efa ninona biscuit trondro zavatra génération anay biscuit trondro biscuit vorona bonbon vorona mafy be biscuit trondro normalala ozy izy jesosy zay misotro an'io rano io a dia mbola angetaentandray nefa ny olona dia misotro an'io rano io daholy ary milahatra mihitsy ny olona misotro an'io rano io milahatra mihitsy ny olona ary io fatsakano io dia tena misy milahatra mihitsy manao lakeo mihitsy ny olona ary mahalana ihany vao tapaka olona vitsy olona takany tamin'ny andro izay nandehanany ity vehivavy ity io vehivavy io dia tamin'ny tatao vonana izy nandeha naka-rano satria tsy te hiaraka tamin'ny olona rehetra izy fa manomboka vao mangirany-dratsy dia milahatra ny olona dia ohatra ny fiainantsika rehetrarehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fatrapitady angentsika ary tsy mety afa-poa na mahazo firiso ianao na mahazo firiso mbola mila ihany ianao rapitso ifatsakana io ny rano eo amin'ny fatsakana io dia ny fifaliana ny fahasoavana raha zany netretantsika ny fahasoavana ny fitahiana raha zany netrentsika hoe fitahiana raha misy an'izany eto amin'ity zao tontolo izao ity ny zavatra rehetra azo eto amin'ity zao tontolo izao ity ny zavatra azo amin'ny fatsakana sy hoe tsy falitsika eto amin'ity zao tontolo izao ity mandeha excursion tsika miaraka amin'ny olona miteniteny foana misotro toka misotro labera falitsika mandeha manjery spectacle mandeha tena hoe mandeha mozitsika hoe manala azy vitabaka manala azy tena faly angentsika fa zao ny tadidio iny hafalianao iny nareo ka mihevatra an'izany daholo rehefa le andeha tamin'ny taloha vao andeha hitsangatsangana zay sy ny namanay raha hanao excursion taloha zay isaky ny tsy haiko tsony isam-bolona manao excursion zay sy ny namanay dia rehefa le manao excursion le vao iainga maraina iny tena mbola tena mafinaritra mihitsy misy mitondra gitara misy mitondra toka misy mitondra labera misy tena miainga tena mbola nanakanjo mafinaritra be da mbola madio tsara daholo dia miainga tena manao sarin-doha manao dia mandeha mitady an'le izy tsy faliana dia misy tokoa any fa rehefa manomboka misava ny toka dia manomboka marary an-doha dia manomboka mifamalimaly dia manomboka ohatrany mahakirikirinanao zany daholo ny zavatra na le gitara le nentina tamin'ny marina ny fanjanana hoe tia mba eto fareraka izay ianao no te hitondra an'iny gitara nafinaritra tamin'ny maraina efa milanja n'iny ny fanjanana mba ianao mitondra an'ity hatrezy dia etiko indray ifamalinana mitondra an'iny gitara iny ary mody nanefa iny tsy nahatratra amin'ny ariva akory le fifaliana mandeha tsika amin'ny vocal manomboka ny balina dia feno tena faly ianao tena any amin'ny amroa maraina tena hoe manomboka ho tapitra ny dia manomboka tonga ny fahasorenana manomboka sorenana dia matetika miady raha ohatra indray hoe mpifankatia mandeha amin'ireny dia rehefa mody avy any dia miady ady ny efarana manao fivoriam-pianakaviana vao tonga maraina samy falifaly tonga ny ariva ady ny isarahana misy manao tontondro mihitsy dia tsy miolona rapitso indray hivoaka raha niady tamina sehatra hafa hoe namana hafa leo tamin'iny dia mitady namana hafa hitediavana fifaliana zany io fatsakana io ary ilaharan'ny olona io ilaharan'ny olona io satria eritretin'ny olona ao misy fifaliana eritretintsika fa nisy fiainana tao alleloia ity vehivavy ity tokoa dia nandiny tena dia nieritreritra efa matonana izy teo foana rehefa nytenen'i Jesosy izay misotro amin'io mbola mangeta hitandray dia io vehivavy marina izany anisin'ny taona maro miverina eto isan'andro isan'andro verina eto isan'andro isan'andro mangeta hitandray ara-pitso eo akaikiny eo nefany misy karazana olona
12 nisany tsy nakeo amin'ny fitsakana. Nandalo teo ry Petera, nandalo teo ry Jaona, nandalo teo ry Jakoba, nandalo teo ry Jodasy, nandalo teo ry Filipo, nandalo teo ry Matio. Jerena tsara io tantara io. Nankeo vakiko hatramin'ny voalohany Jaona toko efatra andiny voalohany. Ko tamin'izany efa fantatry ny tompo fa ny fariseo fa naharefa Jesosy nahazo mpianatra maro, tsy mpanao batisa no be noho i Jaona. Rehefa tsy Jesosy nanao batisa fa ny mpianana, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray. Ary tsy maintsy namaky any Samaria izy, dia tonga tao tanàna anankiray any Samaria izy izay eo akaikin'ny Sikara, akaikin'ny tany izay nomeny Jakoba any Josefa zanany, ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia mipetraka teo am-patsakana izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina mety atao vovonana io. Ary izy vavy Samaritana anankiray avy atsaka rano, ary hoy izy taminy, omeo rano ho sotroko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Ny mpianatra nandalo teo fa tsy taitra tamin'ny fatsakana io. Fa maninona ary tsy ny mpianatra ny tena, dia Jesosy ve ny tena nangetaheta noho ny mpianatra? Tsy ry havana, tsy nadetra ny mpianatra io rano io. Nandalo teo daholo ny mpianatra fa tsy nisitrina ny masony koa hoe misy fatsakana io, elanelaka hita fatsakana. Fa maninona ary? Satria ny mpianatra efa nisotro an'ilay rano ilay propozen'i Jesosy an'ity vehivavy ity. Ity Samaritana ity dia Samaritana. Mbola tsy niaraka tamin'i Jesosy io, mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy io. Jesosy nge ilay loharano anankiray ankoatra ny loharano ny fatsakana. Jesosy ilay loharano velona, ilay miboiboika ao anaty. Alleloia. Hoy Jesosy, izay rehetra misotro ity rano ity mbola ngetaheta re. Fa niza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay nomeko azy dia loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Dia hoy ilay vehivavy tamin'ny tompo, mba meo amin'izany rano izany mba tsy angetaheta nahaketo intsony. Ny mpianatra efa nahazo an'io. Izay niona tamin'i Jesosy nahazo an'io, satria Jesosy ilay loharano velona. Hoy ny ten'Andriamanitra any amin'ny Isaia. Ny Samaritana zany raha mbola Samaritana izy, mbola eo amin'ny fatsakana io foana. Fa na Samaritana izy na Jiosy, mbola eo amin'ny fatsakana io foana. Satria tsy ny Samaritana reny no matsaka eo, ary ny fetomboan'io fatsakana io ary dia fatsakana nataon'i Jakoba io. Halleloia. Fatsakana Jakoba no nanao an'io. Zany hoe na Jiosy zany na Samaritana niza ka tsy mbola nifanena tamin'i Jesosy dia matsaka eo isanandro. Ny mpianatra nandalo teo tsy natsaka teo intsony, satria maninona? Ny mpianatra efa nandray an'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra ny Isaia, boky Isaia 5:20. Boky Isaia 5:20, 7:7. Hoy ny tenin'Andriamanitra, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Indro ny mpanompoka hinana fa ianareo mosarena. Indro ny mpanompoka hisotro fa ianareo kosa ho mahitenda. Indro mpanompoka hifaly fa ianareo kosa ho menatra. Indro mpanompoka hioby fa ianareo noho ny faharavopo fa ianareo kosa hitoloko noho ny alahelo-po sy dradradrandra noho ny fahoriam-panahy. Ny mpanompon'Andriamanitra efa misotro. Fa reto olona rehetrarehetra eto na Samaritana niza miverina eo foana. Inona mahatonga ny olona miverina eo? Mahitenda. Betsaka ny olona mahitenda amin'izao fotoana izao dia miezaka mitady eto amin'ity izao tontolo izao ity. Inona ny mba analan'ny etaeta? Inona ny mba havoky ny anohanana? Ary ny olona rehetrarehetra tsy mbola nifanena tamin'i Jesosy dia tsy mety hafapo. Tsy mety hafapo. Jerena ny mpanompo sampy tsy mety hafapo zany. Ny olona rehefa manompo sampy, ny afantaranao fa manompo sampy dia tsy mety hafapo. Tsy mety hafapo. Hoy ilay ten'Andriamanitra ny ampitoroteny teo. Mahafinaritra ilay verset nentin'ny ranabavitsika teo, toroteny toko 5:7. Hoy ilay ten'Andriamanitra, izay tia vola tsy eto voky vola, ary izay fatrapity harena tsy eto voky ny fetomboka harena, fa zava-poana koa zany. Ny olona teneniko anareo, misy mpanan-karena manana an'i Jesosy, misy mpanan-karena tsy manana an'i Jesosy.
ny mpanan-karena tsy manana an' Jesosy dia ninonina renany tsy mety afa-po amin'io zany izy fa ny ampitovo ny tady misy be dia be ireo miliardera fantatritsika ireo be dia be amin'ireo miliardera multimiliardera en dollars en euro fotoana fo ihany ny atoriany ary zao koa ohatrany tsy mahay miadana zany ry zareo. Malaza mihitsy ny fomba fiainan'ny mpanan-karena hoe hitanareo tokony ty Facebook ty zao dia jerinareo nge ny fiainan'izy zareo atokantrano na ny akanjo anaovany de zay no mammpanan-karena azy fa zany ohatra zany manan-karena mba manao zavatra tsaratsara kokoa noho ireny satria mba fifaliako le izy, mba fifaliako zany mba manao zavatra tsara. Alleloia. Fa de tsy mety afa-po mitady vola foana de zara raha matory za koa raha za mpanan-karena be tsy miasa ntsony aloha asan'Andriamanitra sy ny ataoko de matory tsara de miaina tsara. Ny olona tsy manana an' Jesosy zany ninonina ampiratany araka ny tenin'ny mpitory teny teo tsy mety voky vola zany izy satria tia vola. Fa jerenareo be dia be ny olona mpanan-karena manana an' Jesosy ary efa teneniko anareo fa ny tompon'ilay mpanao dentifrice hoe Colgate iny dia olona mpivavaka dia izy efa ny fomba fijeren'ny volany ny 100,000 bénéfice ihany no iainan'izy menakavy fa ny 9,000 bénéfice io orinasa Colgate io dia anaovany asan'Andriamanitra. Zany hoe le 100,000 dia ampy tsy mila zavatra be dia be fa ampy. Alleloia. Ny tena mahatonga ny olona efa ampy tsy hoe terena izy fa ny tena marina efa azo ny lehibe indrindra dia ambinambiny daholo ny zavatra rehetra. Ambinambiny daholo ny zavatra rehetra. Ny olona zany rehefa manana an' Jesosy tonga dia lasa mahay mionona. Ary mahatonga ny olona mahay mionona Andriamanitra mihitsy miteny fa voky ny mpanompoka isotro. Dia zavatra ao an-tsain'ny olona rehefa manana an' Jesosy mahay mionona. Jesosy mihitsy rehefa misy an'le hira ataontsika iny fa tsy afaka atao eto mihitsy fa manjary sao dia hoe sao dia bloqué le izy mampionona be mihitsy le hira. Amerikanina ny miran'izany fa tsy afrikanina zao le tononkira hoe zange ozy izy Andriamanitra efa ninoantsika teto le hira zange ozy izy Andriamanitra rehefa mianao tafo fotsiny dia rehefa ataonao matory tsara dia asianao sakafo amin'ny databatra dia asianao kapa ny tongotra dia misaotra anao any amin'izany fitahiana zany hoe tena ampy zany Andriamanitra tena faly nomenao an'izany mety ny fiainako nomenao za tsy manam-bola be ozy izy le tononkira no miakanjoko an'io izy tsy vaovao fa ny tena zava-dehibe amiko za efa tianao Alleloia. Dia menao ankonina mahafinaritra misaotra tompony amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fitahianao. Alleloia. Ny olona manana an' Jesosy zany ny olona misotro an'le loharano velona Jesosy ilay boboky ao fiainana mandrakizay ao anatiny tonga dia mahay mionona izy dia mahay mifaly satria ny lehibe indrindra efa azoky. Za jeroko avombelona aminareo ry havana voninahitra an'Andriamanitra. Za rehefa nandray an' Jesosy dia lasa mahay mionona. Ary tamin'ny sabata teo moa ny fampahery zay tamin'ny lahady koa niona tamina rahalahy mpiara-manompo an'Andriamanitra dia miresadresaka eo dia samy mifampitantara miresadresaka eo momba ny fitandremantsika sabata io. Dia ozy izy za ozy izy dia mitantara zany betsaka ozy izy zavatra anatrehana tamin'ity fitandremana sabata ity. Any Madagasikara hono izy mety eto izy miandraka amintsika. Any Madagasikara moa zany izy dia avy nanao mission dia ny olona rehetra nody ny zoma alina dia sabotsy zany ny sabata zany mandeha voyage dia za ozy izy tetandrina sabata tsy tiako ny sabata ko laniko anaty voyage dia za rery no mijanona. Rehefa nijanona ozy izy dia tsy tafaraka tamin'ny olona rehetrarehetra dia nanao sabata nijanona tany amin'ilay toerana lavitra be any atsimo dia nody rery amin'izay miaraka amin'ny taxi brosy fa tsy miaraka tamin'ny tomobile ny fiasana. Ny olona rehetra miaraka amin'ny tomobile ny fiasana fa za ozy izy tsy afaka iaraka amin'izao satria zareo tsy tandrina sabata za hitandrina sabata dia lasa ozy nijanona za hijanona nitandrina sabata. Nody hono izy tamin'ny taxi brosy saika nitafiany dalo zany hoe niafika zavatra maro. Tamin'ny farany teo ary izy
avy tany Italia tany zareo mety eto rambany raha namako raha Jona. Dia izao mba zavatra notantarainy tany Italia daholo ny mpiara-miasa dia nodin'ny Zoma. Dia ny sabata zany lasa mandeha voyage. Zaho izy tsy maintsy hitandrina sabata. Dia iny avy ny faty antoka. Ny faty antoka aloha dia izao, tsy maintsy mitady ianao studio hofaina manokana. Mitombo zany ny charge. Mitombo ny charge. Mitady studio hofaina. Anatao inona? Anaovana sabata fotsiny. Dia avy eo mody rery amin'izay. Tsy niaraka tamin'ny olona rehetra noho ninona? Satria hitandrina sabata amin'ny fanginana, amin'ny fifaliana. Ianao rery tsisy manelingelina. Fa izao ny zavatra rehetra zay ny olona efa lasa nandeha nitsangatsangana nijery zavatra mamaka sary mitantara aminao izy tary tsy mampanahelo zany satria tsara indrindra nefa azonao. Za mampahery anao ny ahafantaranao fa tena nandray an' Jesosy ianao le loharano velona dia ampy anao iny. Ako amin'ny asako za moa eto Andafeto dia manana miasa zany miasa amina orinasa ako. Miasa amina orinasa CDI contrat CDI. Fa ankoatran'izay manana vadinasa kely mba io vadinasa io moa zany mba tena hoe tena mba zavatra tiako. Dia mba fafinaretako dia ataoko vadinasa. Dia tsy inona zany fa mivarobarotra tomobile eo amin'ny vidy dia mivarobarotra tomobile eo. Dia tsy ampy nefa ny fotoanako anaovako an'io vadinasa io satria tsy dia manana fotoana firy aho zany anaovana an'izy satria mba miasa amin'ny asako ihany koa. Dia matetika misy zavatra mba miinteresse anahy. Misy zavatra mba tiako mba hiriko azo. Dia rehefa miresaka amin'olona dia tenenin'ny olona hoe tena samedi aho izy afaka sady samedi tonga fa samedi daholo ny olona nijery an'io. Dia zaho tsy afaka samedi zany fa lahady any afaka. Mety tsy tratranao izy raha lahady rehefa tsy tratra tsy maninona. Fa raha nijarako io dia tratrako. Dia inona tokoa ny zavatra mitranga? Tao anatin'ny 2 mois zay angamba ny intelo na inefatra teo. Tratran'izay foana mahita zavatra intéressant ny Zoma. Dia za nefa tsy te handeha intsony ilay hariva hoe mba andro hariva mbola hoany nefa za efa Zoma hariva zany efa tena miatrika ny Jehovah. Halleloia. Efa mientanentana ianao hitandrina sabata. Mamengy io sabata io ravana. Dia tena tsy manina dia mandodina ny olona tokava raha mise aingana fa tokava ianao raha pitso marina mantsy sabata. Tokava raha pitso atoandro. Zaho tsy afaka mihitsy. Raha vao tsy afaka nefa olona be dia be nge nijery an'io. Dia zavatra intéressant fa tsy intéressant. Rehefa tsy lahady zany tonga any. Misy miteny hoe lahady za lahady izy makaina tsy mandray olona dia tsy maninona ho azy zany. Misy indray miteny hoe alahady tonga any dia miantso amin'izay any lahady maraina. Fa lasa mafy ianao tsy tonga intelo. Angamba intelo na inefatra eo anatin'ny 2 mois miraty an'izay zavatra eo. Fa izao zava mahafinaritra anahy. Tsy mampetsika ny volomaso ka tsy mampetsika ny foko. Tiako le zavatra. Tena tiako. Fa izao ry havana ny mahafinaritra anahy. Efa nahazo an'i Jehovah aloha zahako tamin'ny sabata. Lehibe indrindra. Efa tafaray tamin'i Jesosy aloha zahako. Ny lehibe indrindra. Inona moa ry havana izay lasa any dia lasa. Tsy mampalahelo ahy na kely ohatry ny silako azy. Matoa ianao miantso, midodododo dia mba tianao ho azo ihany le izy. Fa izao za efa nahazo an'ilay tsy mampangetaeta intsony. Iny ny zava-dehibe amiko. Iny ny zava-dehibe indrindra. Efa Jehovah mihitsy ny azoko mandritra ny sabata. Dia tsy dia misy zay ilay tena tsy azo ilay noho inona. Ilay sabata ity ihany tsy razoka. Tsia! Zafady efa tafaray tamin'i Jehovah tamin'ny sabata. Efa voakasikasika nge ny foka. Nisy loharano nidina nge. Tena afaka etaety. Halleloia. Jaona toko fahenina. Andininy fafito amby roapolo. Zao ry havana malala. Jaona toko fahenina andininy filazantsara Jaona toko fahenina andininy fafito amby roapolo. Aza miasa azo ny anina mety ho levona. Fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay izay hoe ny zanak'olona nareo fa izy nasian'Andriamanitra iray tomboka izay. Mbola betsaka ny olona mihazakazaka, miasa mafy ary manadiny mihitsy ny fanompoana an'Andriamanitra. Itsika ty andafy aty tena tratran'io zavatra io, tratran'io aretina
amin'ny jauna 6:27 io miasa mafy azo anina mety olevina betsaka amintsika ty andafika manana asa roa telo hoe miala amin'ny asa anankiray dia miditra indray amin'ny mirava midimy amin'ny asa anankiray dia miditra amin'ny 4 alina miasa anankiray dia faritsika na nitokantranintsika tsy tadiditsika ntsony fa ny zavatra ao tsaintsika misy ravakinany ny saintsika dia eo be dehibe ny eo amin'ny sabaty zany izy fampianarana nafinaritra zay fomba fitiavana an'Andriamanitra enao re ny atao hoe tia an'Andriamanitra ravakino io sainao io dia tsisy afa-tsy Jesosy ny ao tsisy afa-tsy momba ny Jesosy ny ao fa tsika indray aty andafy vakina ny saintsika tsisy afa-tsy euro dollar ariary euro dollar sendwave tap send western union euro dollar zay dia inona ny vokatra le izy adinontsika hatramin'ny fanompoana an'Andriamanitra andao ry se mba naraka fandana tena zary se miasa zary se reraka mbola ifomaraina iasa izy amony tsy ifomaraina iasa zako ifomaraina rapitsy iasa ary ampahirezako anareo foana zako ifomaraina rapitsy iasa fa zao ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy ataoko ambany zavatra ny fifandraisako amin'Andriamanitra tsy ho ataoko ambany zavatra mandrakizay satria zao raha io ny ataoko ambany zavatra dia iasa hitady vola dia tady dio fa reny ny atao hoe zavatra mety levona hanina mety levona reny ka dia inona avy ny volanareo dinara aza miasa hanina mety ho levona fa ny hanina izay maritra ho fiainana mandrakizay za mitenanao raha samy ho lany andro ihany raha lany andro amin'ny tenin'Andriamanitra ianao io fiainana mandrakizay ho anao ao na tenen'ny andininy 7:20 hoy ny tenandroatra naovakitsika ny jauna 6:47 jauna 7:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino no manana fiainana mandrakizay izany mofinaina ozy Jesosy ny razanareo nihinana mana tana nefitra nefa maty andry hitanareo variana ny zanak'Israely ny tamin'ny mana nihinana mana fa maty andry fa hoy Jesosy ity ny mofo avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy izany mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary mofo izay omeko azy dia nofoko ho fiainan'izao tontolo izao hitanao Jesosy izany tsy rano ihany miresaka amin'ny Samaritana izy zaho isan'ny rano izany loha rano velona ho fiainana mandrakizay fa rehefa avy indray izy miteny fa izany mofinaina izany hoe inona izany Jesosy complenga izany Jesosy fihinana moa ny ilayntsika velonantsika tsy rano sy mofo raha mofo fotsiny no hantsika maty ny ataita raha rano fotsiny malemilemy ihany tsika fa hoy Jesosy hoe za ranonaina miboboka za koa ny mofinaina izay mihinana dia tsy honaona mandrakizay mahatonga anao tsy mety afa-po amin'ny fiainana ny mahatonga anao tsy mety afa-po tsy mety manam-pifaliana rovina anao vao hanam-pifaliana mahatonga an'izany dia zao mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao fa za amin'ny tena anao andao handray an'i Jesosy tsika raha mandray an'i Jesosy ianao dia anana fahafahampo amin'izay ianao ary ninona azonao dia hifalianao ninona tsy azonao tsy mampalelo anao satria Jesosy efa hanananao za ary androany mipropose anao hoe za androany manolotra anao ilay loharano sy ilay mofinaina atonga anao afa-po amin'izay dia tsy ianao zany hitsiritra olona lava zany za ry avana tsy mba mitsiritra olona zany eo amin'ny fiainana tena teneniko anareo tsy mba mitsiritra ny mba hitsiritako olona any amin'ny resaka ara-panahy misy pastera manana ositra sy mety hoe manana révélation be mahafinaritra manana tena fomba famoahana toroteny reny any tena mba tena irininy voky tompo mba ameo anjara amin'izany fa ny ara zavatra hafa zany za ry avana tsy mba mitsiritra olona zany tena teneniko anareo zany manan-javatra tiana mba manan-javatra tanjona fa za tsy mitsiritra olona hatramin'ny nivavahako indrindraindrindra hatramin'ny nananako an'i Jesosy indrindraindrindra tsy mitsiritra olona zany ny zavatra fantatro ary masaka ao an-tsaiko miletika ao am-poko dia zao efa Jesosy mihitsy ny ananako efa Jesosy mihitsy ny ananako nahoana ny tsy onona
fa nahoana ny tsy onona nefa le mpanjakany ato anatiko, le mofonaina ato anatiko, le loharaноnaina mipoboky ato anatiko ho fiainana mandrakizay. Mampialanao ary androany izay misotro amin'ity rano ity ozy Jesosy mbola ngeta hitany fa zao ndao hisotro an'ilay rano, ndao hisotro an' Jesosy tsika dia ho hitanao nge zany fiainanao, ianao nge tsy manam-piadanana ngery avana ianao tsy mety afa-po mihitsy ianao, tsy mety afa-po mihitsy, manan-javatra ray ianao dia tsy mbola manam-pifaliana amin'inao fa tonga dia izao no tenenao ny olona ary tsy manana roa. Roviana zany ianao vao hanam-pifaliana, tsy hanam-pifaliana mihitsy ianao raha tsy Jesosy mihitsy ny raisinao. Aza mitena zany za raha manana 100 millions dia afa-po. Teneniko anao fa manana 100 millions anao te hanana 200 millions, manana 200 millions anao te hanana 500 millions, manana 500 millions anao ozy ny olona rehetra manana milliard daoly, manana milliard anao mbola te ho milliardaire no milliardaire dia tsy hanam-pifaliana mihitsy ianao. Za ry havana ny zavatra eo am-pelantanako tsy betsaka, tena mpanetretena ny tenenako anao, tsy manan-javatra betsaka izany eo amin'ny fiainana fa zao kosa nefa ny tenenako anao za afa-po ary sambatra, za tsy mitsiritra olona, za tsy mangataka aman'olona, za tsy mitaraina. Efatra ny zanako, ray ny vadiko izay mianaka, tena tenenako anao fa tena hoe tsy manan-java-mahory ary tsy olon-java-tsoa ary ampy anay Jesosy. Alleloia. Ho tahiny tompony antsika mianakavy, mino fa nampaheranao izay fampaherezana ny raha antsika teto izay. Tonga amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika. Izy ary nareo no izara fahatsapana iny mba nakasika anao tanatin'ny toriteny. Ny fizarana fahatsapana eto dia miantso anahako amin'ny compte io ianao, rado akiradio ny compteko dia ampidiriko mivantana eto ianao. Halleloia. Ampidiriko mivantana eto ianao dia mba izahary ianao anatin'ny 2 minitra inona tamin'izay zavatra voalaza izay, inona tamin'izay zavatra voalaza izay no mba mahakasika anao, mahakasika ny fonao. Dao ary efa misy appel tsika. Alleloia. Dao ary valitsika, ampidiritsika. Alleloia. Lasoa tsy mety mihitsy. Alleloia. Dao ary tsika izara fahatsapana. Andao ampandrosotsika ny anabavitsika ranabavitsika iaina. Halleloia. Izara fahatsapana amintsika ety aina androany. Asoa sinasary sinasary vao miteny iaina. Halleloia. Elaela izy tsy nizara fahatsapana, izara fahatsapana indray izy androany. Inona ary ny fahatsapana azonao zaraina androany sandry aina. Anao fitenenana. Tain'i Jesosy pastera, tain'i Jesosy sika rehetrarehetra mankasitraka ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny fizarana toriteny androany fa nampahery be mihitsy dia ny zavatra nampahery androany dia ilay voatany amin'ny voalohany indrindra mihitsy ilay osy pastera ilay resaka hoe assurance teo osy pastera sambatra be hoe tobila izay assuré dia za koa tena tonga dia faly be miteny sambatra be koa za Jesosy assurénao ny fiainako na dia hoe misy zavatra hoe angatahako raha mety azy dia tena sambatra ny zavatra ilay tena mpiassuré avo indrindra dia saotra Jesosy mankasitraka antsika rehetra dia tain'i Jesosy paoly. Alleluia. Mankasitraka ihany koa iaina dia tahin'ny tompo dia mahereza. Mahafinaritra ny fizarana fahatsapana. Ahitany mihitsy ny nakasika anao, mahafinaritra kosa izany ary mahafinaritra ny mizara mahafinaritra ny mizara ilay zavatra kely ireny izany na mbola tsy dia tena eto anatin'ny toriteny ary ndao ary tsika maromaro moa nareo miantso ato dia alefantsika tsirairay. Alleloia. Ampidirina daholo nareo androany elaela nareo tsy nizarazara fahatsapana teo fa dia ho ampidirina daholo nareo androany. Alleloia. Ndao ary ampandrosotsika ranabavitsika Lina. Inona ary ny fahatsapana Lina androany anao fitenenana? Dia tain'i Jesosy tsika mianakavy dia mankasitraka anareo mianadahy zarany tena Andriamanitra androany. Ny asany tena nakasika be pastera dia hoe rehefa manana an'i Jesosy Kristy dia mahay mionona, mahay mifaly satria ilay lehibe indrindra no efa azo tena afaka etaeta rehetrarehetra. Dia ilay hoe aleo lany andro amin'ny
tenin'Andriamanitra, amin'ny fitadiavan'Andriamanitra toy izay lany andro amin'ny fitadiavana vola sy ny arena sy ny zavatra eto amin'ity tany ity. Izay tena nakasika biby pasitera dia mampatsitraka indrindra tahin'i Jesosy daholo. Halleloia, amen. Alleloia, mankasitraka ny ranavavitsika Lina, mahafinaritra be ny fizarana fahatsapana. Mbola misy ao Andriamanitra manankaream-pahasaomana mahaly fitia anareo tsirairay avy ianareo izay zara fahatsapana. Mbola ho avy ny manaraka ndao ampandrosotsika indray ary rahalahintsika Tojo. Rahalahy Tojo indray no efa miditra manaraka ato tany tompo ary Tojo inona indray ary ny fahatsapana azonao zaraina androany. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka be dia be anareo mianadahy tamin'ny toriteny fa ampahe sady nakasika nampianatra koa indrindra ny tena nakasika anareo tamin'ilay resaka hoe rehefa manana ny Jesosy tsika dia afa-po. Ny tena nakasika anareo tamin'ilay resaka hira hoe mahakasika ana foana ny hira iny sady ilay contre-kely ilay feo ny tena titily hoe manana izany Jesosy rehefa misy kiraro ny tomboka dia efa misy tavy fotsiny amboloako Jesosy misy sakafo dia efa ampy anazy zay. Tena nakasika anahy iny hira iny izay ny tena nakasika anahy dia faly fa manana ny Jesosy sambaka fa manana ny Jesosy manana ny loha rano velona. Alleloia, dia tendray masakalazaina Jesosy. Ainy Jesosy daholo. Alleloia, mankasitraka ny tojotsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay mbola misy ao mbola misy ato fa ndao ampandrosotsika indray ary ny manaraka izy indray ary ny anankiray liditra teo halleloia. Ndao indray ary tsika mpiditra olona hafa ranabavitsika Aingonina Rodriguez. Halleloia, tonga dia hanao avy hatrany ny fitenenana. Inona ary no fahatsapana voarainao andro. Jesosy pasitera dia mankasitraka indrindra tamin'ilay fitenenana. Miainasa tiantsika be anazy. Alleloia, anisan'ny mampalahelo moa ny azy connexion azy tena sarotra dia mba manana fizarana fahatsapana foana izy fa ny olana dia tena tsy mety mihitsy ny connexion. Andaontsika mpiditra olona hafa indray tsisy tsiny mihitsy ranabavy Rodriguez fa aoriana indray anao angamba ny mino fa tafiditra. Andaontsika mpiditra olona hafa indray tiana Rakotoary Zaka, anao indray ny fitenenana. Inona ary ny azonao zaraina androany. Mankasitraka pasitera amin'ny fitenenana dia tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra. Miazana nakasika anazy teo tamin'ilay toriteny masina teo misaotra azoko malalana amin'ny an'ilay toriteny fa tena nampahery be. Marina tokoa izany rehefa manana ny Jesosy tsika misotro ny rano nomeny antsika, rano mivoaka dia tena hoe tsisy zava-mahaory antsika sady mijova olombelonareo rehefa malala fa hatramin'izay nandresako ny rano velona neny Jesosy anahy na miasa na tsy miasa dia tena hoe velona. Hatramin'izay nianako tena nanao an'izany asa teny pasitera teny hoe ray roa mahazo vola tena vola be plus ny 2000 plus fa tsisy ao anatin'ny amparan'ny vola. Fa voanandro an'izany rano Jesosy izany tsy mararirary izany tsony na ny zanako na ny tenako, tokantranoko milamina, ny fiainako milamina, tsy mitetitety izany tsony, ny fahavalo mandroso. Tena misaotra anao Jesosy fa tena menao an'izany hoe fitsaharana tetitety izany tena hoe fiainana adalàna izany tena sambatra Jesosy fa tena misaotra anao n'izany rehetrarehetra izany. Mankasitraka pasitera dia tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra dia mandraisa ny rano Jesosy fa io ny rano tena mahavelona tsy mampangetahetakeka mandrakizay. Amen, alleluia. Saotra indrindra ny tiana Rakotoary Zaka tsika tao anatin'izay andao aloha tsika insista kely farany dia farany andramantsika farany ihany Rodriguez satria dia mbola miezaka miantso ihany izy dia andramantsika raha mba tafiditra izy dia mba hiteny izy fa dia mangetaheta mihitsy izy mba
izara ao ary menanao fiterenana raha Rodriguez aingonerina izay maheno anao fa afaka miteny ianao fitraka ny tenena tena universitaire. ia tahiny tompo ianao hoe mahereza hitan'ny tompony etahitanao hitan'Andriamanitra ny etahitanao fa ny connexion tsy mamela anao fa dia mahereza dia tahin'ny tompo andao antsika nao antiry anankiray ity mialohan'ny vavahantsika andao ataontsika tira mahafinaritra be ty hoe rehefa anao Jesosy aza malahelo amin'izay zavatra mety aza mety diso fanantenana zany akory angeravina mitenao hoe rehefa anao Jesosy matoa zavatra tsy azonao zay na mbola miandry iny na tsy mahasoa anao zay fotsiny fa manana foana araka ny teniko hoe za tsy mba malahelo zany hoe diso fanantenana zany amin'ny fiarahako amin'Andriamanitra matoa zay misy zavatra hoe tsy azoko dia zao foana teniko hoe satria mbola tsy fotoana na tsy mety aminahy zay fotsiny fa Andriamanitra tena mijery raha hitany fa ilaiko androany iny tena omeny anahy fa raha mbola tsy tonga androany iny mbola tsy androany ny ilako an'iny ary raha tsy tonga eo amiko misy dia satria tsy manino tsisy dikeny amin'ny fiainako na tsy azoko ary andaontsika no antiry aty Jesosy alleloia dia manana amin'izay ianao manomboka androany le loharano hiboboka ao anatinao tiavo Jesosy ataovy ampy anao fa manana an' Jesosy ianao manana ny tsara indrindra ianao manana ny lehibe indrindra miazakazaka izao tontolo izao miatsaka eo foana isan'andro fa ianao rehefa manana Jesosy tsy miazakazaka mahatsaka eo intsony aloha ny olona azakazaka amin'ity izao tontolo izao hitady fahafinaretana sy fifaliana sy hitady voninahitra sy vola sy ny karazana fa topoe Andriamanitra mankafiza an' Jesosy ianao fa mahafinaritra Jesosy tahiny tompontsika rehetrrehetra mino finaritra daholo Sami mira mafite samba zamana na nao Jesosy Halleluja Andriamanitra mahasolo tokoa dia ny mahadio fo fa izao dia saiko ny Kristy aza tongotra saiko solafaka andrindra satria miarona mirehare aho raha nahita ny fiadanany ratsy fanahy iza no hainy an-danitra ary tsy misy ety ambony tany reko tahaka anao fa na dia revina aza nofoky sy mifoko dia mbola vatana mifoky sy anjarako mandrakizay Andriamanitra ary iny very izay lavitra anao ary inganao izay mafoy anao matetika
Maina Jesosy io. Zany tokoa ny iranay Jesosy, zany tokoa ny teninay fa anjaranay ianao. Inona moa ny irinay mihoatra noho ianao Andriamanitra? Inona moa ny irinay mihoatra noho ianao Jesosy? Rehefa nahita ny Jesosy ty vehivavy ty ravana malalaka, nahita le loharano velona, dia natsipiny ohatrany tsy teo le saona angalany an'le rano teo amin'ny fatsakana. Inona andehanany teo fa adinony teo iny, lasa izy niazakazaka andeha niantso ny olona, hiteny amin'ny olona hoe nahita loharano velona ary nirodorody ny olona, ary nisy fifohazam-panahy tao Samaria. Androany mba maniry mba hisy fifohazam-panahy eto amin'ny fandarina andramoka izao, dia hisy fifohazam-panahy hipoaka eto Androany tahaka ny tao a Samaria, satria mamaky ao Samaria Jesosy Androany, mamaky eto amin'ny fandarina andramoka izao Jesosy Androany. Dia hisy olona maro resy lahatra fa Jesosy kay ny tena loharano mpifaliana, Jesosy ny tena loharano mpiainana, ary tsy azakazaka amin'ny zava-poana ntsony ianao manomboka Androany, tsy azakazaka amin'ny zava-poana ntsony ianao, tsy zava-dehibe aminao ntsony zany hoe mifirehariana sy fisehosehoana eny amin'ny olona zany, fa ny zava-dehibe aminao efa manana ny Jesosy ao anatinao ianao, ao atokantranonao Jesosy. Ampy atsika zany ry havana, ampy atsika zany. Manana fahonona tena manomboka Androany, manana fahafampo, dia manana mihitsy ianao any anatinao any hoe sambatra Jesosy mananao, faly amanana anao, ampy anahy ianao Jesosy. Alleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Atoko sy mino ary havana, avorainao zany afatra zany. Manomboka Androany ianao dia le kristianina mionona amin'ny fanananao an'Andriamanitra. Andriamanitra nampanantena antsika ao amin'ilay Isaia antenentsika teo, ny mpanompoka voky fa ianareo mosarena, ny mpanompoka isotro fa ianareo mahitena. Ianao nge zany mpanompo, amin'ny fotoana ianao mandray an' Jesosy le loharano, voky ianao, tsy angetaheta itsony ianao, dia tsy tsiriritra itsony ianao, dia tsy haniry an'izao fiainan'izao tontolo izao itsony ianao. Tsy ianao zany ntsony ny tsiriritra ny olona tsy mivavaka nefa manan-karena zany, fa ny olona ny tokony ahita ny fiainanao dia tsiriritra anao, satria ianao manana ny Jesosy ianao. Saotra Jesosy malala. Da io ny tsirairay avy izay tonga teto Androany handray an'izany teny zany Jesosy tena hoe anatin'ny fiainan'ny reto olona reto ho tanteraka ny anatin'ny aty fananana izany teny zany. Voninahitra ho anao. Be tsy voalazako, jereo manokana izay olona tonga teto Jesosy dia meo loharano, izay rehetra tonga teto meo loharano hiboboky any anatiny any ho fiainana mandrakizay. Ny devoly sy Satana faritra amin'ny ranao tsy afaka hitsainoka na dia litera ray aza tompo tao anatin'izany teny zany, fa izay teny voatory teto amoa avy zato ely arivo tsy manam-pataperana anatin'ny tsirairay avy, amoa ho fiainana mandrakizay. Misy saotra Jesosy manalo. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, dao mpandrotsika na vavisika Lina hivavaka ho an'ny firenena. Lina anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera na ny fitenenana, dia amarana ny fotomba afaka isika dia miaraka hivavaka antsika tsirairay avy to. Tena hoe Jesosy malalo, saotranao irapoeratsainy izay amin'izany teninao mamy izay nampitainao taminay indray amin'ity an'io ity izany. Tena afatra izay mafonja tokoa izany Jesosy, satria
tonga eto aminay ianao izara ilay mofinaina, ilay ranonaina ho anay tsiraray avy Jesosy, ho anay rehetra izay mbola varindrina, mbola miazakazaka mitady any ivelany Jesosy, mitady fahasoavana sy mitady fitahiana amin'izao tontolo izao. Fa tonga ianao androany mandondony eto aminay dia sokafanay ho anao ny varavaran'ny fonay Jesosy, ny fiainanay manontolo mihitsy no ampandrosoanay aminao Jesosy, mba ho raisinao an-tanana izahay, fa tsy erikerika intsony satria ianao mihitsy ilay lehibe indrindra mihitsy amin'ny fiainana no tonga miaraka aminay. Dia tena hoe misaotra Jesosy malala amin'izany fitiavana lehibe izay ataonao aminay izany, mampianatra anay ahay onona ianao, ahay faly amin'izay rehetra omenao anay, ka tsy erikerika intsony izahay Jesosy. Tena hoe misaotra Tompo amin'izany teninao mamy, dia tena mamy sy mahakasika be izany, ary Sandritra Jesosy no angatana ho an'ny malagasy rehetrarehetra, indrindra ao Madagasikara ao Jesosy. Hitanao tsara mihitsy ny fahasahiranana, ny fahantrana, fijaliana mahazo ny malagasy Jesosy, ka tena hoe ny masaka ao anatin'ny sain'ny olona dia miazakazaka amin'ny haren'izao tontolo izao, ny vola, ny laza izany no mahafaty ny olona Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa tena hoe ianao dia tena lavitry ny fon'ny olona tokoa, ankehitriny ianao dia tena hoe tonga ihany koa mandondony isam-baravarana. Izany no angatanay Jesosy, na ny fianakavianay mbola any izany, nizaniza mpiray-tandrazana aminay rehetrarehetra ao Madagasikara ao, dia tena hoe engane mba handre an'izao teninao mamy izao Jesosy, ka tena hoe handray anao ilay loharaноnaina velona, dia tena hoe mahafa-po ary tsy ahita mihoatra lavitra noho ianao Jesosy, any tsiraray avy. Izany no angatanay Tompo malalo, nizanizy ao amin'ny firenena io, dia tena hoe voakasika izany teninao izany, ka hitodika sy hiverina aminao, satria ianao irery ihany ny fiainana, ary tena hoe ianao irery ihany ny mofinaina, ianao irery ihany ny loharanonaina. Dia matoky izay Jesosy malala, fa tena hoe andreny teninao ny tsiraray avy, ary ho maro no voakasika izany teny izany amin'ity anio ity. Dia misaotra Jesosy malala, nampita izany hafatra mamy izany ho anay tsiraray avy, dia voninahitra dia averina anao irery ihany, fisandratana dia anao mandrakizay. Alléluia, amen. Alléluia, mankasitraka indrindra ny zokilinantsika eto anatin'izay vavaka mamy sady matsiro izay noentiny tamintsika teto izay androany. Dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana mamaly fitianao, mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra antsika rehetra koa nahatrany hatramin'ny farany. Raha mbola songany amin'ny rano lanitra Jesosy ka tahiny toverenana soamatsatsika, dia raha pitry antsika mioneto. Alléluia. Zao moa dia mampilaza antsika sady fa amin'ny herinandro ambony io mety hisy fotoana vitsivitsy amin'ireo andro ireo mety tsy hisy ny fandarina noho ny antony manokana. Dia niara loatra aloha isika amin'ny herinandro ity mbo hisy foana ny fandarina, sady nafinaritra fa tsy tapaka mihitsy. Dia manasa anareo raha pitso ary ny fandarantsika ny tapitra, fa ny fiarahantsika mbola tsy tapitra. Raha mazotona hoe araka aminay dia mety ireo amin'ny site web ny akiradio, akiradio.radio123.5.com. Mandeha andro aman'alina misy toro telo isaky ny adiny telo, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina. So mety ahiny tompo daholo dia maheriza daholo isika mianakavy. Halleluia, amen.